Ho fanampiana ireo mpiompy dia misy ny tolotra vaovao izay omen'ny orinasa Agrival amin'ireo sakafom-biby izay amidiny ny hampitombo sy hanatsara ny biby fiompy moa ny tanjona ao anatin'izao fanomezana tolotra vaovao izao. Ahena efatra hatramin'ny enina isanjato ny vidin'ny Provence izay amidiny orinasa Agrival manomboka ny voalohan'ny volana febroary avy izao. Izany natao dia mba ho fanomezana lanja hatrany ireo mpanjifa indrindra fa ireo mpiompy. Ny fahafahana mamokatra ampy sy manaraka ny fenitra no nahafahan'ity orinasa ity naka izay fanapakevitra izay. Misy orinasa Agrival moa izay mamokatra sakafom-biby isan-karazany. Misy rahatany fiara-miasa amin'ny orinasa hafa ahafahany manatsara ny vokatra. Anisan'ireny ny Miders Feeds Limited avy aty amin'ny nosy Maurice sy ny Provimi avy any Frantsa. Nampahafantarina androany ary ity fiara-miasa vaovao ity izay ahitana tombotsoa maro ho an'ny ireo mpiompy. Tena tombotsoa zany dia le fahafahana manao an'le analizy aloha ny anankiray voalohany. Voalazany teo hoe matière première zany ho analizena. Matière première analizena. Rehefa tonga io le laboratoire teneniny teo isy laboratoire ozy izy ho atao matière première ho analizena zany. Midika zany fa rehefa matière première tsy fanaraka amin'izay tokony ho izy dia tsy ho raisiny zareo. Satria zavatra tena problème eto amintsika zany dia ireo mpivarotra matière première reo dia misy tena mahasahy manao sandoka raha tsy ilaza fotsiny hoe ny tourteau d'arachide industriel sandro zareo ny manisy akorana voanjo any anatiny miaraka potehany any zany dia manena an'le valeur nefa ny valeur raisin'le mpanao formule le valeur hafa tena izy nefa ny zavatra rehefa aveo izy latsaka. Zay zany ny anankiray koa dia ny fahafahana manao analizy ny produit vita, ny sakafo vita zany. Azonareo dia zay fahafahana manao analizy ny sakafo vita zay tena hoe tsy maintsy misy hoe norme tsy maintsy arahany reny fa tsy hoe ataotao fotsiny. Dia ny fanarahana ny norme iny zany ny hoe miantoka ny mahatomombana n'le sakafo mampitombo tsara ny poulet de chair ohatra raha zay no lazaiko dia ny anankiray fandroatra mampanatoto tsara ny akoho sy ny sisa. Dia ny anankiray zay nazavainy teo ihany koa rehefa niteneniko teo ihany dia mifahafahana hoe manana karazana formule zany manana karazana provandy hoe ity dia spécial ohatran'izao. Nataoko exemple ny hoe ny resaka élevage pondeuse teo tahaka ny sehatra saha maro dia nisan'ny nandalo olana ankoavana ihany koa ny indostria ny famokarana sakafom-biby ny taona lasiny. Ho taonan'ny fanamby nefa ny taona 2024 any orinasa Agrival izay raha taremarika dia mamokatra sakafom-biby 2 million tonnes isam-bolana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny hoezahana amin'ity taon'ity ihany koa ny fananganana abattoir lehibe manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay voalohany eto Madagasikara.